ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramandrabantsika rehefa miratra dia sabotsy fa 3 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny epistily 2 nosoratan'i Jaona. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahaeniny Jaona 2, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amina ran'i Jesosy. Izaho ro olona mamangy ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany izay tiako amin'ny fahamarinana, ary tsy izao ihany fa izay rehetra mahalala ny marina koa, noho ny fahamarinana izay mitoetra ato anatintsika sady ho ato amintsika mandrakizay. Ho amintsika ny fahasoavana sy ny fahamindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy, zanaky ny Ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Faly indrindra satria misy hitako ny zanaka ao sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka nandraisantsika didy tamin'ny Ray, ary mangataka aminao ankehitriny tompoko vavy, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany dia aoka hifankatia isika. Ary izao ny fitiavana dia ny handehanantsika araka ny didiny, izany no didy tahaka ny efa renareo hatramin'ny taloha ihany dia ny handehananareo aminy. Ray Masino, nanamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Hafatra izay hitao manjaona apôstôly ny mpiara-miasa aminy, tonohiny ito hoe tompoko vavy, na tonohiny koa manao hoe ilay voafidy, dia taon'ny Jaona apôstôly mba hatsiaro fifankatiavana. Zava-dehibe ny hoe fifankatiavana. Jaona apôstôly izay naharitra ny asa tao Efesosy, tsy Jaona akory no nanorina ny fiangonana tao Efesosy fa i Paoly, saingy rehefa rava ny tao Jerosalema vokatry ny nandravan'ny Rômanina any Jerosalema dia lasa nifindra monina tany Efesosy i Jaona apôstôly niaraka tamin'ny Maria renin'i Jesosy. Rehefa niasa tao Efesosy izy toy ny tahaka tonga toy ny evekany Efesosy, dia matetika ny fomba fitenin'ny Jaona na ny fampianaran'ny Jaona dia mitaona ny olona na mampitodika ny olona na mandritsy lahatra ny olona hanao zava-dehibe ny fifankatiavana. Amin'ireo soratra tranainy fiangonana dia hita taratra ny hoe isaky ny toriteny Jaona, na isaky ny hitondrana olana Jaona, na isaky ny hitondrana zava-manahirana Jaona, dia ny vahaorana mandrakariva izay ambaran'ny Jaona dia izao ny fifankatiavana. Jaona dia resy lahatra fa matoa misy olana ao anatin'ny fiarahamonina, matoa misy olana ao anatin'ny fiangonana, matoa misy olana ao anatin'ny fianakaviana, dia izao tsy ampy fifankatiavana izy. Fa amin'ny Jaona apôstôly dia izao ny fifankatiavana dia mahava ny olam-piarahamonina, mahava ny olana rehetra. Rehefa tsisy fifankatiavana dia tsy mahava olana ny fiarahamonina. Fa rehefa misy kosa ny fifankatiavana dia izao afaka miatrika ny olana ny fiarahamonina. Ary zay mahatonga ny Jaona resy lahatra ny hoe ataovo zava-dehibe ny fifankatiavana. Ny Jaona voalohany toko faefatra moa dia matetika hitantsika miveriberina ao anatiny hoe ny olona ahafantatra an'Andriamanitra dia tia ny namana, tia ny rahalahy. Ny fitiavana Andriamanitra dia fitiavana, dia izay mitoetra amin'Andriamanitra dia mitoetra amin'ny fitiavana, izay mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra amin'Andriamanitra. Ary izay fampahatsiahivana ny olona hifankatia izay no mbola amafisin'ny Jaona ho an'ny fiangonana izay tondroany hoe ho an'ilay sakaizan'ny mpiara-miasa taminy, izay tondroany hoe voafidy, tondroany hoe nandray ny antso tena izy mba hifankatia. Raha afaka malala ndeha resaka zavatra anankiroa mba amin'ny fifankatiavana amin'ny afatry Jaona isika. Amin'ny afatry Jaona dia ny fifankatiavana dia didy, zany hoe tsy safidy, tsy hoe zavatra azo atao na tsy atao, fa didy ny fifankatiavana. Raha miteny hoe didy dia izao zavatra tsy maintsy atao, ary zavatra ampamoahana, zavatra hitsarana
raha didy, tsy misy didy eo menaka nefa tsy ajaina, tsisy an'izany fa matoa manome didy de itakina fankatoavana, itakina fanatsara. No zany dia eto zany Jaona de manamafy fa didy fifankatiavana io, tsy hoe azo atao na tsy azo atao na zavatra tahaka zany fa andraikitra, takina, fihetsika iainana ary tsy maintsy ametrahana fanontaniana ny hoe fifankatiavana. Manahoana am'izao vanim-potoana zao lanjan'ny fifankatiavana anatin'ny fianakaviana tsirairay, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny tany ama-monina, mipetraka ve ny fifankatiavana? Ny tena malagasy any de tsy nahafantatra loatra ny voalohany hoe fifankatiavana, fantatsika zany, fa nahatakatra kosa ny teny hoe fihavanana izy. Ny teny hoe fihavanana amin'ny teny malagasy any dia milaza fifandraisana. Ny hoe fihavanana amin'ny teny malagasy any dia ilay kofehy mampifamatotra ny fiarahamonina noho ny raha iraisana, na noho ny tombotsoa iombonana, na noho ny fomba iraisana, na noho ny vina iaraha-mijery, de izay no mahatonga ny hoe eo ny fihavanana. Amin'ny malagasy ny toe-tsaina malagasy de zao tsisy ny azo tanterahana rehefa tsy eo ny fihavanana. Miteny izy hoe ny misaraka fasika fa ny mitambatra vato. Amin'ny fotoana zay teneniny io dia mila vato izy, saingy fasika no hitany. De zay mahatonga azy miteny manao hoe raha misaraka de fasika, raha mitambatra kosa de vato. De hitanao fa ny fasika de hoentin'ny rano, ny fasika de miparitaka. Malagasy rahateo tsy nahalala ny lanjany fasika. Ny tena malagasy tsy nampiasa fasika loatra rehefa manao trano, fa nampiasa fotaka fotsiny izy, tsy de nampiasa fotaka sy vato no nampiasain'ny malagasy, tsy de nampiasa fasika loatra izy. Zay mahatonga ny hoe somary péjoratif raha fa miteny hoe fasika ny malagasy. Itsika ankehitriny mahalala ny lanjan'ny fasika satria tsika manao béton, na manao béton armé de mahafantatra ny lanjan'ny fasika, manao rihitra fasika rehefa manao sy mampiasa simenitra, fa ny malagasy tsy de nampiasa fasika loatra izy. No zany dia ny vato ny tena nampiasainy, zay nahatonga azy manao hoe ny olona mihavana, ny olona manao zava-dehibe ny fihavanana de tahaka ny vato io. Zay tena ny ilainy mihitsy, manomboka any amin'ny fanaovana trano, any an-dakozia amin'ny fanaovana toko, amin'ny fanaovana manda, amin'ny fitaovana hoentina miady, fitaovana hoentina manisa, zany rehetra any dia nampiasain'ny malagasy ny vato, zavatra fampiasa andavanandro ny vato. Dia io vato io nanoarany hoe fihavanana. Tahaka zany koa ny ala, ny hazo tokana tsy mba ala fa ny ala de zao hazo be dia be. Zany hoe ny teniko izy hoe tondro-tokana tsy mahazo hao. Fantatry ny malagasy tsara mahazava-dehibe ny ratsan-tanana rehefa maka hao. Satria manilitsy izy tamin'ny fotoan'andro tsika ankehitriny efa mahafantatra fitaovana maro samihafa famonoana hao. Fa ny malagasy tsy nahalala an'izany, de be dia be zany ny fijaliana ateraky ny fanimbana ny vatana vokatry ny hao. Toy izy manao hoe tahaka an'iny ianao, zany hoe tsy mahavita na inona inona, tsy afaka manadio tena, tsy afaka manala zay manelingelina anao, tsy afaka manala izay mavesatra aminao raha tsy eo ny hafa. Tahaka ny tondro-tokana tsy mahazo hao. Tondro-tokana mahatsapa hoe hao io, iny misy hao fa tsy afaka manala an'le hao. De tahak'izay koa ny olona tsy mihavana. Tiana tena de hoe zava-dehibe amin'ny malagasy mihitsy ny atao hoe fihavanana. Fa tsy nahafantatra loatra ny vahoaka kristiana momba ny fifankatiavana izy. Fa mifanakaiky be ihany reo, mifanakaiky tsy de mifanalavitra loatra, mirazotra. Ary dia eto any de tiany Jaona apôstôly tsika atsiaro fa zava-dehibe ny fifankatiavana. Ny malagasy ara tsy nahafantatra ny filazantsara, nahafantatra fa rehefa tsisy fihavanana tsy mahavita na inona na inona. Rehefa tsisy fihavanana de zao na simba ny fahavalo, tahaka ny hoe mita be tsy lany ny mamba, na tsy mahavita na inona inona tahaka ny tondro-tokana, na ahozongozo ny rivotra tahaka ny hazo tokana, na koa tsy ampiasaina, maro tsy azo ampiasaina tahaka ny fasika rehefa misaraka. Ravaka malala zava-dehibe ara ny fifankatiavana raha kristianina miara-monina eo anivona firenena anankiray na eo anivon'ny fiarahamonina anankiray de zao hoy Jaona manao hoe tokony hifankatia izy. Satria ny fifankatiavana dia manaisotra na manakona ny ota sy ny fahalemena maro samihafa ny tsirairay, mampandefitra ny tsirairay ary de manjary miaraka manatratra tanjona iombonana izy satria mifankatia. Didy zany ny fifankatiavana, tsy maintsy
ananana sy iainany kristiana raha mbola teo atao izy hoe kristiana. Fa ny faharoa de zao, rehefa miteny hoe fifangatiavana koa sika amin'jaona tsy hoe didy ihany fa amin'jaona koa dia fitaovana izy. Didy fitaovana. Ahoana hoe didy fitaovana? Didy fitaovana izy satria manampy hoentina manatanteraka ny asa. Raha mikorontantava ny fiangonana de zao tsisy ninona vitany. La ny andro mandamina, la ny andro mandravona, la ny andro mampifandray satria tsisy fifankatiavana. Andrarara de misy zavatra tsy vita mihitsy satria tsy mifankatia. Raha ohatra ka tsy eo koa ny fifankatiavana, tsy hoe tsy tratra ihany ny tanjona. Raha kristiana na fianakaviana tsy mifankatia de zao manjary mifanjana izy, manjary tsy mifamely izy, ary dia amin'jaon'ny apôstôly rehefa miteny hoe fifankatiavana de zao fitaovana. Ny fitiavana de fitaovana napetrak'Andriamanitra ao am-pon'ny olona mba hahatonga ny olona ifandray. Ny fitiavana no mampifandray ny olona. Tsy ny tanana mifandray na ny maso mifampijery akory no mampifandray, fa ny fo mitempo fitiavana no mifandray. Ary de aterak'izay fo feno fitiavana zay ny fifandraisan'ny vatana, ny tanana, ny fiarahamonina sy ny tahaka izany. No zany dia zava-dehibe amin'jaona ny hoe fitiavana satria fitaovana mampifandray izy. Rehefa tsy eo ny fitaovana de mazava ho azy tsy mahavita na inona na inona. Ny teny hoe mifankatiava zany de zao ampiasao le fitiavana mba ahatratrarana lay tanjona. Jesosy any amin'ny Jaona any amin'ny filazantsara ny soratany dia manamafy ny tenin'i Jesosy manao hoe zao ange didy vaovao no meko anareo de ny mba hifankatiavanareo. Hatrany am-boalohany Jesosy de efa resy lahatra nandresy lahatra fa raha vao tsy mifankatia de tsy vito ifitohinan'ny filazantsara. Fa afaka nataon'i Jesosy Jaona 1:10 de manao hoe mba ora ihany izy rehetra. Ahoana moa no ahavitan'ny olona anankiray na anankiroa na vitsivitsy ny fitohinan'ny filazantsara amin'ny faribohitra misy azy? Ahoana no ahavitanao irery ny fiangonana misy anao io? Tsy vitanao irery io, ary tsy nataon'i Jesosy mihitsy ho asan'olom-bitsy asan'ny fiangonana. Fa raha fa kely hoy Matthieu rehefa mitantara zany de nandeha tsiroroa. Ahoana no ahavitantsika irery samy irery ny fitorian'ny filazantsara eto Madagasikara izay mivelatra amina 700 kilometatra tondratroa? Tsy vitantsika samy irery mihitsy zany raha tsy ifandrombona. Ahoana no ahavitany ny kristianina vitsivitsy ny fitohinan'ny filazantsara amin'ny olona eto ambonin'ny tany zay mahatratra 7,000 tapitrisa? Tsy vita, tsy nataon'i Jesosy mihitsy ho vitan'ny olon-drery fa nataon'i Jesosy ifameny ny olona mba hahafahany mitondra ny filazantsara amin'izao tontolo zao. No zany de zao ilana fanetretena ny fitohinan'ny filazantsara, fa tsy vita ny fitohinan'ny filazantsara raha tsy eo ny fifankatiavana. Tsy vitan'ny fiangonana io asan'io raha tsy eo ny fifankatiavana. Ary na vitanareo rehefa tsy eo ny fifankatiavana de zao lasa mifampitsara fotsiny izy. Mety vita fa vita tsy mahafa-po ny rehetra. Ary rehefa tsy ary na lay mpanao azy ary tsy afa-po. Ataon'Andriamanitra ahoana moa no afa-po raha lay mpanao azy ary tsy afa-po? No zany dia zava-dehibe ny tokony iainan'ny fiangonana hoe tsy raha tiatsika ny ahatratra ny tanjona, raha tiatsika ny ahavita ny programa anazy io, raha tiatsika ny ahavita ny fandaharana asa zay ny faritana ty afiandohan'ny taona ity de zao tsy maintsy mifankatia tsika. Raiso ny fitaovana voalohany indrindra hoety miasa de ny fifankatiavana. Ny fitaovana voalohany hoetin'ny fiangonana miasa de tsy vola akory. Fitaovana zany fa mbola tsy zay ny fitaovana voalohany. Ny fitaovana fiangonana hoetin'ny voalohany miasa tsy vola ny voalohany. Tsy faharanita-tsaina koa aza. Tsy mety ho faiza manao na teknôlôjia na teknika koa aza. Tsy hoe ny fitaovana voalohany hoetin'ny fiangonana miasa de ny faiza mitantana, ny gestion, tsy hoe koa ny faiza mitarika. Tsy zany ny voalohany fitaovana nomeny Jesosy hoetin'ny fiangonana miatrika ny asa fa ny fifankatiavana. Fa na ananantsika daholo aza ny vola, ny faiza mitantana, ny faiza manao, ny fahaizana mifandray, rehefa tsisy fifankatiavana de manao ohatran'ireo olona nanao ny tilikambon'ny Babela misaramaina fotsiny ihany. Mijanona tena ny asa na sanatria tsy vita mihitsy asa. Mety tsy manomboka akory ara. Revako ity epistily nosoratan'i Jaona ity de mitaona ny mpino hampiasa ny fifankatiavana mba hahatratrarana ny tanjona sy hahavitana ny asa. Fa ny fahatelo de zao,
haingo manome endrika ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny mpino koa ny fifankatiavana. Fitafiana tsara ny fifankatiavana. Ny Kolosiana 3:10 dia hitany Santy Paoly ireo karazam-pitafiana fanaon'ny olona, fanaon'ny Jiosy, fanaon'ny olona tamin'ny vanim-potoanan'ny Antikite. Ary dia eo amin'ny fitafiana fahafito zay ambaran'ny Paoly amin'ny Kolosiana 3:10 io dia hoy izy manao hoe dia asio fekibo ary reo fitafiana tsara anaovanareo ireo, ary le fekibo anaovanareo ny Jiosy moa na ny olona tamin'ny vanim-potoanan'ny Antikite dia mandrakariva manao fekibo mandrakariva, manao fekibo izy satria ny fekibo iny miazona lay akanjo be ny tsy pelipely de tsy ampenjera azy, ary nandray rehefa somary akarina lay akanjo satria lava isikina anasa tongotra tahaka izany dia asitrika amin'ilay fekibo eo amin'ny valahany eo, aforotra de asitrika amin'ny fekibo. Fekibo zany dia fitaovana izay mampilamina tsara ny akanjo, mampamendrika tsara ny akanjo, misy karazana fekibo raha teo. De hoy Paoly manao hoe ny fitiavana ny fifankatiavana na ny fitiavana io fekibo io le manome haingo, io le manome endrika ny akanjo sy ny fitafiana rehetra zay anaovanareo. No zany de zao raha miteny Jaona eto manao hoe andao tsika hifankatia de zao manjary mampisy endrika ny fiarahamonina ny fifankatiavana. Raha tsy tare ny fiarahamonina miady, tsisy endrika ny fiarahamonina mifanaritaka. Mainka moa fa hoe mpinona fiangonana miady de zao tsy mahate hijery akory azy. Itsika olombelona ary mety tsy te hijery olona miady, mainka moa fa Andriamanitra fitiavana. Isika olombelona mpanotontony aza, izay olombelona manao ratsy, tsy tia mahita olona miady raha tsy hoe olona marary saina anka sanatria ka finaritra mahita olona miady. Fa tsisy olona mihitsy olombelona voataiza araka ny tokony ho izy na mahana fahasalamana tsaina sy ara-panahy ka hakasitraka olona miady, mahakasitraka olona mifanopana, mifanaratsy, sanatrian'izany tsy toetra kristianina mihitsy zany, ary tsy tiantsika zany mandrosotra azy tsika na mampiavana. Mazava ho azy, mampiavana nataontsika, ary rehefa tsy zaitsika am-pihavana dia aleontsika miatakataka tahaka ny olon-dehibe. Ny antony de tsy mampisy endrika ny fiarahamonina mihitsy ny ady sy ny korotana. Fa ny fiarahamonina izay anjakany ny fifankatiavana kosa dia mahate onina, mahate hifandray, mahatamana. Zay mahatonga an' Jesosy hoe ny ahafantaran'ny olona anareo fa mpianatro ianareo de zao ny fifankatiavanareo. Ary rehefa fifankatiavanareo manjary manome endrika le fiarahamonina satria manjary misy aina le fiarahamonina. Rehefa ady ny ivon'le fiarahamonina de zao fahafatesana zany. Ny fiarahamonina miady, ny mpiarabelona miady, ny fiangonana sanatrian'izany miady de zao lasa tandomy ny fahafatesana. Lasa mahazo toerana ao anatin'le fiarahamonina ny faharavana, ny kahô, ny fahafoanana. Zay hitantsika ny bokin'ny Genesis 1 lay kahô, ilay tenenitsika hoe lay tenen'ny mbola miteny latiny hoe nihil, lay fahafoanana dia zay manjaka rehefa ao anatin'ny adiny olona. Rehefa ao anatin'ny adiny olona de zao mikisaka makany amin'ny hoe tsy hoe fikorotanana ihany fa ny fahafoanana mihitsy, tsy hoe faharavana ihany fa fahafoanana mihitsy, lasa foana tsisy. Fa izao rehefa rony manjaka ao anatin'lay fiarahamonina kosa lay fifankatiavana na le tokantrano na lay mpiarabelo na fiangonana de zao manjary mahate onina sy mahatamana satria misy aina tsapany fisina eo anivon'lay fiarahamonina ary manjary makamamy fisina, manjary makamamy ny velona ny mpikambana rehetra ny ao anatiny satria ao lay Jesosy velona, ao lay Jesosy fitiavana de manjary tia miaina, tia velona makamamy fiainana ao am' Jesosy lay mpiarabelona satria kolotsaina ny fiainana no mibaiko azy satria eo le fitiavana. Fa rehefa ohatra ka tsy eo le fitiavana de ny kolotsaina ny fahafoanana na ny kolotsaina ny fahafatesana ny ivon'le fiarahamonina ka manjary mora mifandratra, mora mifanozona, mora mifanopa sanatria mora mifandratra sy mifamono azy satria kolotsaina ny fahafatesana ny eo afovoany. Fa rehefa eo afovoany kosa lay Jesosy fitiavana, lay fitiavan'Andriamanitra, lay tenin'ny Jaona manao fifankatiavana de zao manjary kolotsaina ny fifaliana, kolotsaina ny mahate-onina, kolotsaina ny fahavelomana ao amin'Andriamanitra no manjaka. Rehefa malala ny afatry Jaona amin'ny taona antsika menakavy hifankatia amin'ny 5 no entina mampahery anao.
aoka hifankaty isika satria tratratsika ny tandrotsika mianakavy rehefa mifankaty isika. Endrika mahafinaritra ny fiarahamonina izay miaina ny fifankatiavana ary mahana fitaovana tsara hoentina mahantanteraka ny asa izay ampanaovan'Andriamanitra isika rehefa mahana fifankatiavana. De tonga ho azy ao anatin'ny fiarahamonina mifankaty ny fifandeferana, ny fifamelana, ny fifanohanana, ny fifanampiana, ny fiaraha-mientana rehefa ao ilay fifankatiavana. Vavaksika, Tompo misotranao zay ny amin'ny teninao izay manazava aminay ny mahazava-dehibe ny fifankatiavana. Mitaona anay hifankaty ianao mba ahatratraranay ny tanjona izay nifaritanao de ny fitoriana ny filazantsaranao sy ny havaozan'izao tontolo izao amin'ny finoana fa ianao Jesoa no fiainana. Misotranao ny amin'ny teninao izay mitaona anay koa hifankaty mba hampisy endrika ny fiarahamonina omenao anay, mba hampisy fifaliana ny fiarahamonina eo anivon'ny fianakaviana, ny fiangonana, ny tanindrazana. Mamelahany eriko kay Tompo raha toa ka tsy mahay mifankaty izahay. Mamelahany eriko kay raha toa ka jamba ny fitiavan-tena izay ka manjary tsy mifandefitra, tsy mifamela ary dia loza mitatao anay ny fahantrana, ny fahasairana miseho amin'ny endrika maro samihafa satria tsy mifanampy sy tsy mifanohana izahay noho ny tsy fisian'ny fifankatiavana. Jereo ny isa-tokantrano Tompo, ataovy mahay mifankaty. Jereo ny isam-piangonana, jereo ny isam-piarahamonina eto anivon'ny tanindrazanay mba ahay hifankaty. Tsy mahay manao zany zahay Jesoa raha misaraka aminao de ny fanahinao masina anie hitarika anay mba hiainanay amin'ny fifankatiavana ary hisoanay bebe kokoa hatrany amin'ny asa iampanaovanao anay. De mametraka ny fiainana tsirairay avy am-pelantananao zay Tompo mba ho fiainana feno fifaliana sy fahatokinana ao Andriamanitra no hiainanay. Misotranao n'izao herinandro mifarana izao, misotranao ny amin'izay rehetra nomenao anay tamin'ity herinandro ity, misotranao ny amin'ny fitahiana izay niainanay, ny tsapanay sy ny tsy tsapanay kanefa nisy ny velomana isan'andro avy aminao reny. De mametraka ny herinandro vaovao izay nanomboka rahampitso sady eo mba ny fahasoavanao zay Jesoa. Amen.